Fikambanana iray miasa amin'ny sehatra ny fampandrosoana ny Madagasikara ny AIM na ny Association Intercorporation Madagascar tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 70 taonany joroany nisy ny famelabelaran-kevitra na rahana devitra ny tanterahana androany. Mifototra amin'ny ady atao amin'ny fahantrana ary mikendry ny fampandrosoana maharitra ho an'ny rehetra ny fikambanana Association Intercoopération Madagascar na ny AIM izay mankalaza ny 70 taonany isiny. Natao indrindra mba ho sehatra iray ifanakalozan'ireo mpiantsehatra isan-tsokajiny ny lobaran-dasy izay notanterahana androany raha nambaran'ny filohan'ny AIM. Matetika izany misy sehatra ahafahan'ny tsirairay miteny fa tsy tafarako eto daholo na ny olona olon-tsotra dia olona hoe tompona ndraiky sara-panjakana ny mpamatsy vola ny rehetrarehetra zany atao hoe acteur mandray anjara rehetrarehetra mba hiady-hevitra hoe ahoana moa zany tena hoe fomba tsara indrindra fampandrosoana Madagasikara. Tia amin'ity zany dia rehetrarehetra hoe mivoaka ato anatin'ity ady-hevitra ity moa dia hanana hevitra ary tondra amin'izany amin'ny sehatra misy azy tsirairay zany na ny amin'ny fanjakana na ny amin'ny olon-tsotra na koa reo ao amin'ny filaza secteur privé zany. Anisan'ny hompanan'ny ady-hevitra ny économie rurale na ny toe-karena eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny fanovana ny fomba fijery eny amin'ireo faritra izay iasan'ny AIM dia mampivoatra ny fari-piainan'ireo tantsapa-mokatra. Fantatsika ny ankamaroan'ny malagasy resahana foana mbola mantro ary ny ankamaroany koa any ambanivohitra mipetraka. Izao anefa rehefa manova fomba fijery, manova fomba fiasa, miezaka manafika indray ny tsena iraisam-pirenena ny fitambarana olona miara-miasa anankiray dia tena zavatra azo hita ary izay anisan'ny resahanao ny hoe mivoatra tanteraka ny fari-piainan'ilay olona. Tsy mofo zany zany, tsy mofo le vinany AIM fa zavatra misy ary azo atao ary anisany atao amin'ny sehatra izay misy azy. Raha tsy anona vitsivitsy aho ohatra any Bekily ohatra toerana tena feno anoanana ny fahafantaran'ny olona azy satria ny faritra androny hoe maina be fa gaga ny olona fa miponina miara-miasa amin'ny AIM dia mamorokatra hatramin'ny legioma zatra tsy pisy any mihitsy amin'ny ankapobeny ay azo atao le izy ary tena zavatra maharitra ny zavatra nahavarinanay fa miala ny AIM dia toizan'ny olona le izy dia lasa tsenam-barotra vaovao anazy indray. Ohatra koa ny nanan-jorofo izao ohatra momba ny jorofo sy ny karazany mahavita manafika tsena iraisam-pirenena fa tamba ny tantsaha rehefa mitambatra. Izany zavatra zany zany mila ampahafantarina ka izay le fantaniana teo aloha teo zany hoe retinareo aizana izy ity dia amin'ny sehatra rehetrarehetra misy any AIM satria manana mikambana amina zavatra maro izy arak'ilay sampandraraha iasany rehetrarehetra dia amparitany any zany ny zavatra tsara vitany sy ny reny amin'ny. Ny lehibe ny Masivony Suisse moa no ray aman-dreny mpiany fankalazana ny 70 taonan'ny AIM. No tsy aiviny tao anatin'ny lahateny fa saika efa niasa teo anivon'ny coopération suisse avokoa ireo izay nanangana ny AIM. Ny deran'ny ezaka sy ny zava-vitan'ny Association Intercoopération Madagascar ny tenany tao anatin'ny vanim-potoana sarotra indrindra ny 5 taona farany izay nisian'ny krizy sy ny fiantraikan'izay teo amin'ny mponina. Ankehitriny raha nambarany dia efa misy ny fanantenana amin'ny hoavin'ny firenena malagasy ary tsara fitontona ny fankalazana ny 70 taonan'ny AIM. Etika maro moa no hoentina namariana ny 70 taonan'ny Association Intercoopération Madagascar ka ankoatra ny lobaran-dasy izay natao androany dia mbola isy ny etika ara-panatanjahantena iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka sy ny etika ara-toe-karena maro hafa koa.